Nilaza mazava tsara I solombavambahoaka izay voafidy tany Befandrina avaratra tsy iza moa izany fa Andriamatoa Bernardin na député Dain Rotsaka izay afantarantsika azy amin'ny anarana maha artiste azy fa misy Zandary iray izay misotro ronono manao dahalo ambony latabatra ao Befandrina avaratra ao amin'izao fotoana izao ka ny pisipitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika anireo olona izay manam-pahefana na ny mbola am-perinasa na ny efa misotro ronono izay manao dahalo ambony latabatra no tena imatematesantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha ho fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto iaraha mahita sy iaraha mahalala fa fahavaratra ny andro amin'izao fotoana izao dia miakatra tsy misy toazy ny rano eny rehetra eny indrindra fa ny manamorona an'ireny lalam-pirenena izay mampitohy any faritra maro manerana ny nosy amin'izao ankehitriny izao ary isany mitondra faisana lehibe amin'izany ireo lalana izay manamorona an'ireny rano ireny satria mihasimba foana ireo lalana ka manano sarotra ho an'ireo mpamily sy ho an'ireo zay mpandeha no miampita sy mandeha amin'izay lalana amin'izao ankehitriny izao isany nahitana faratrana betsaka tao anatin'izany iny lalam-pirenena fahenina iny izay eo amin'ny PK 194+800 izay nihotsaka ny lalana amin'izao fotoana izao vokatry ny rotsakorana ny sesy dia toy izao ny afana lalam-pirenena fahenina ao amin'ny fokotany Andrevorevo commune Andrevorevo district Analalava faritry ny Sofia iny ahinana hiato araka izany ny famovizana raha tsy misy fandraisana ndraikitra haingana manoloana an'ity fiotsahan'ny lalana ity eny amin'ny lalam-pirenena faharoa amin'ny telopolo indray izay mampitohy any Mandritsara Befandrina avaratra sy Antsohy dia ahitana faharatsiana tanteraka amin'izao ankehitriny izao ka mampitandrina sahady ho an'ireo zay mampiasa an'iny lalana iny indrindra fa ireo zay mpandeha amin'iny lalana iny mba samby hitonga sakafo sy ny vola misimisy kokoa fa mety aharitra lavalavany dia nohon' izay hafitsoko ny haratsin-dalana izay tsy ireo ihany nefa ny lalana simba sy ahitana faharatsiana izay amin'izao ankehitriny izao fa hita izany haratsin-dalana izany izay mihanaky ny manerana ny nosy nohon' izay fisian'rotsakorana amin'izao fotoana ny fahavaratra izao eo ihany koa ireo lalana izay efa simba hatramin'iny fotoanany maintany iny ka manao antsoavo araka izany ny voaka malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao indrindra fa ireo zay amin'ny toerana ratsy lalana mba hisi ny fanamboarana izay lalana izay mba hahatonga ny famoivizana tsy fisy olana intsony ary ihany koa mba hanamora ny famoaham-bokatra amin'ireny toerana izay ahitana an'izay aratsin-dalana diso tafahoatra izay amin'izao ankehitriny izao eo amin'ny resaka vidintsoloka indray dia nisy ny fidinana ny sasany fa ny sasany kosa dia niakatra ho an'ny essence zao izay essence sans plombe nidina 510 ariary ny iray litatra raha toa ka 710 ariary izany teo aloha fa ny gazoil indray dia niakatra 770 ariary ny iray litatra raha toa ka 770 ariary izany teo aloha ary ny pétrole kosa dia lasa 740 ariary ny iray litatra raha toa ka 740 ariary ny teo aloha araka izany dia miovaova manaraky ny toetry ny andro angambany ireto vidintsoloka amin'izao ankehitriny izao ka dia Samia vonina avokoa amin'izay mety hisiny fiakarana na ihany koa fidinan'ireo vidintsoloka ireo isika rehetra amin'izao ankehitriny izao andao amin'izay horesantsika ny mahakasika hafatra izay nalefa ny solombavambahoaka izay voafidy tao Befandrina avaratra tsy iza moa izany fa Andriamatoa Dain Rotsaka izay nandefa hafatra mazava sy mahitsy ny teniny nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony tamin'ny andro ny fananganan-tsaina voalohany izay nataon'ireo ratsamandreka rehetra any amin'ny faritra ny Sofia iny
Matetika moa isika mandre fa misy ireo andian'olona izay tsy maty manota amin'ny fanaovana fanararaotam-pahefana sy ny maro hafa ary ihany koa ny fanaovana raha matahora. Ary matetika ihany koa isika mitaraina amin'ilay hoe misy foana ny jiolahy izay tena misy mpamatsy sy misy mpiaro. Midika izany fa misy ireo jiolahy izay ambony latabatra ka izay no antony mahatonga an'ireo jiolahy izay tena mandray anjara mivantana sarotra no hamongorana azy hatramin'ny fakany raha vao tsy voafongotra hatrany amin'ireo izay jiolahy ambony latabatra izay. Ka izay indrindra no niompana ny Andriamatoa Dain Rotsaka tao anatin' izay valandresaka nataony izay. Nilaza mazava tsara izy tao anatin'ny hafatra izay mahitsy nataony sady fanerana ireo manam-pahefana handray ny andraiky ny tandrify azy avy no nalefa n'ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito tao Befandriana Avaratra ity nandritra ny fananganan-tsaina natao tamin'ny lapan'ny tanàna ny faritra Sofia ny 3 febroary 2024 lasa teo iny. Somary mafampana ny any aminay, tsy mafana amin'ny asandahalo fa mafana amin'ny jaly satria anananay avokoa ny karazana jaly rehetra misy any amin'olona, izany hoe jaly manara-penitra. Kanefa mba distrika manana ny maizy azy ara-toekarena ihany ny distrika ny Befandriana Avaratra. Hoy izy raha nilaza fa tsy mbola nisy banky any hatramin'izao fa efa misy dingana kosa no natao hametrahana an'izany. Nambarany ihany koa fa misy Zandary izay misotro ronono manao dahalo ambony latabatra ao Befandriana Avaratra ao. Mandrebireby ny mponina ka ilaina fandraisana fepetra hendritra. Hoy eritrany izy raha nilaza fa tsy tokony hisy be galona hivezivezy tsy misy taratasy izay fazahon-dalana nefa manao zavatra hafahafa ao amin'ny distrikany Befandriana Avaratra. Mazava ny tiany Dain Rotsaka ho ampitaina tao anatin'ny horonan-tsariny izay fa noho ny fisiny ireo vato sarobidy any Befandriana Avaratra dia misy ny Zandary izay misotro ronono mandrebireby an'ireo vahoaka madinika ka mandeha mitrandraka an'izay any an-toerana any. Ka isan'ny tsy mahafaly azy izay satria tsy misy taratasy fazahon-dalana ary tsy misy nanome alalana ihany koa no sady tsy misy fampilazana amin'ireo ratsa mandraika ao amin'ny tanàna ao no antony nahatonga any Andriamatoa Dain Rotsaka nilaza mazava tsara ny tsy fahafaliany manoloana an'izay fanamparam-pahefana ataony izay Zandary izay efa misotro ronono any an-toerana izay. Araka izany marina izay voalazany Dain Rotsaka izay fa tsy izao isika no sambany nandre fa misy ireo andian'olona izay minia mandrebireby sy manampatra fahefana mihitsiny indrindra fa any ambanivohitra any satria any izy ireo no afaka migalabona amin'izay resaka galona sy ny maro hafan'izy ireo izay any mantsy lavitra anireo manam-pahefana ambony ka izay no antony mahatonga azy ireo manararaotra anireo voaka madinika izay tena mbola olom-pihavanana sy olom-piarahamonina any ambanivohitra any satria ny ihany tsy mba tia mitorotorika sy mitoro olona izany fa matahotra rehefa mahita an'izay olona manamboninahitra ambony na ireo izay mbola voandray ny asany azy dia efa tompoina tahaka n'ireny mpanjaka ireny vantany vao mahita zany ireo voaka madinika any ambanivohitra any. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.